ny syndicat na ny GMM. Ny zavatra tena nanongany ny fivoriana ankoatra ny tatitra ny zava-nisy tamin'ny taona 2024 dia nisy zavatra nampiahiahy ny mpitsara ray manontolo tato mikasika ny réforme-ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara satria nisy resabe nandeha ary karazany nisy projet de texte ny seho dia eto zany ny syndicat ny fivoriam-be ary miantso ny mpitsara rehetrarehetra eran'ny Madagasikara fa tsy hoisy mihitsy zany réforme zany raha ohatra ka tsy mandalo amintsika SMM na mandalo any amin'ny CSM tahaka ny procédure misy hatramin'izay ary raha ohatra misy zany réforme zay tsy maintsy hoisy ny réforme dia tsy maintsy miainga amin'ny zavatra efa nivolavolaintsika tamin'ny taona 7 ka mahazo matoky ny mpitsara rehetrarehetra eran'ny Madagasikara fa tsy hoisy zany réforme na fandravana ny CSM sy ny asan'ny CSM zany. Zay zany tena zava-dehibe tamin'le fivoriana teo. Ahoana le fitakianareo hatramin'izay dia efa nisy vokany ihany le izy fa nizara roa le izy ny sasany zany lany tamin'le maintien teo ny sasany mbola ho alefa projet de loi tsy maintsy relancena indray mandeha indray zay nitapaka ny fivoriam-be teo. Hatreto aloha zany zahay afa-po amin'ny zavatra nangatahinay. Zao moko ny zavatra précisena tsara amintsika mpanao gazety rehefa iny foany za zao noroany nahita hoe les justiciables défient la justice hitako tamin'ny gazety zay niany rehefa nivoaka ny didy dia désaisi tanteraka ny fitsarana raha vao misy didy mpitsarana tsy tanteraka tsy ety amin'ny fitsarana ntsony fa efa any amin'ny mpanatanteraka. Hatreto aloha mbola tsara nahazo ankoatra nyle tamin'ny tribunal administratif iny ry zareo nahita an'izay mbola tsara nahita mbola tsisy fitarainana tonga aty ary nandroany hoe nisy tsindry ny entraika tamin'ny mpitsara.